Fa iza marina moa Andriamanitra? Isaorantsika Andriamanitra satria zava-dehibe no iarahana ary ampifaliana hatrany kopa-tanana ho anao no anasana anao indray hiarakitsika ao anatin'ny fandiniana lohevitra anankiray indray mandritra nyity herinandro ity aloha. Inona ho ianao ilay lohevitra? Jesosy sy ny silamo, izany hoe ny fotom-pinoana silamo manahoana raha oharina amin'ny Kristy. Tsika mifantoka amin'ny Jesosy foana ao anatin'ny fiarahantsika mandalina. Iza moa Andriamanitra? Andeha isika somary hiditra kely amin'ny hoe fototra inon'ny silamo izany. Fantatsika fa miara-miaina ety anivontsika amin'ny tontolo misy antsika, eny ny saiko maniran-tany ny mpivavaka amin'ny finoana silamo. Ny foko koraisha izay no foko nahaterahana na anisan'ny Mahometa izany, na Mohamed hoy isika, tany Lameka tamin'ny taona 710 taorianan'i Kristy tany ho any no vanim-potoana nahaterahany sy ny ainany izany. Ary heverina fa izy no nanorina ny finoana matanjaka io izany dia ny silamo. Mino ny silamo fa teo amin'ny 500 taona ity Mahometa ity no nandray fahazavana. Rehefa nandray fahazavana avy amin'Andriamanitra izy dia ny anjely Gabriela no nampafantatra azy. Izay izany no voarakitra ao anatin'ilay boky antsoina hoe Coran na hoe Coran izany, izay boky masina ampiasain'ny silamo aty aoriana. Ary 12 taona manaraka taoriana izay dia mbola nandray fahazavana arak'izay hitany izany ity Mahometa na Mohamed ity. Fa izao ny tombon'ny fifanoheran'ny Mahometa sy ny fiarahamonina nisy azy, inona moa ny zavatra tena nahatonga ny Mohamed zany na Mahometa hoe tsy d'accord isika na hoe nanohitra foto-kevitra inona izy dia hoe ny mahamaro an'Andriamanitra na hoe ny mahamaro ny Andriamanitra. Tokana ny Andriamanitra hoy izy, ary ny foto-kevitra maro izay nivoiziny tao anatin'izany fahazavana voaraina izany dia nanjary ny nandona an'ireo fiarahamonina tamin'izany fotoana ka tezitra ny fiarahamonina, nitarika fanenjehana mihitsy moa ilay izy ary nankahala azy ny ankabetsahan'ny olona izay efa nihevitra hoe efa mety ny fiainanay izao ka tsy tokony ho kitikitihanareo vaovaina amin'izany foto-kevitra izany intsony. Taty amin'ny taona 1200 taorianan'i Kristy indray rehefa mafy ilay fanenjehana azy dia nifindra toerana izy, nifindra nonina izy izany nakany Medina, presqu'île moa na hoe saiknosy izany ao Arabia ity Medina ity. Ary tao izy izany no anisan'ny voy betsaka kokoa an'ilay foto-kevitra izay nentiny. Mandrak'ity ny androany dia efa saika eo ny 520 isan-jaton'ny mponina maneran-tany no manaraka ny foto-kevitry ny silamo izay naorina na nentiny tarihany Mahometa tamin'izany fotoana izany. Izany hoe eo amin'ny roa lavitrisa eo izany ny mpikambana ao anatin'izany finoana silamo izany. Ny tena betsaka azy moa izany dia ny faritra Moyen-Orient, ny faritra Afrika Avaratra, dia ny faritra Azia Atsimo. Ary dia miara-miaina eny anivontsika eny ny mpino amin'izany foto-kevitra silamo izany. Ao amin'ny finoana silamo koa dia mametraka fa Jesosy dia mpaminany lehibe, ary mpaminany lehibe indrindra moa no ametrahany azy. Fa izao kosa ny Coran izany na ny Coran dia manda ny maha-Andriamanitra ny Jesosy. Ary rehefa mamaky zavatra betsaka ao izany dia hoe mpaminany lehibe izy, nirahan'Andriamanitra izy ary olombelona izy. Izay no asongadin'ny fanambarany ny Coran izany. Mpanompon'Andriamanitra ihany koa Jesosy hoy izy. Izany hoe olombelona mpanompon'Andriamanitra tahaka an'ireny mpaminany izay nandalo rehetra ireny. Mino ihany koa nefa izy ireo ny fiverenan'i Jesosy. Fa saingy izao miverina amerina ny rariny eto ambonin'ny tany hozy izy Jesosy andresiny ao an'ity Kristy ary amarina farany tantaran'ny tany. Fa saingy izao tsy hoe hitondra zavatra araka ny finoana kristianina hoe fiainam-baovao tanteraka amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao kosa, fa amarina mariky ny andro farany fotsiny izany ny fiverenany. Iza marina moa Andriamanitra? Ary na ianao aza indraindray mieritreritra hoe Jesosy ve Andriamanitra? Fa ny zava-dehibe indrindra dia izao, ny fianterantsika aminy
ny fahazotoantsika anaiky sy anaraka azy dia manasa antsika izy hamantatra ny momba azy. Ny saotra masina milaza fa Andriamanitra tsy mba olona ao sisy ka handainga, izany hoe tsy ampitoviana amina olombelona aloha Andriamanitra fa saingy naka ny endrik'olombelona Andriamanitra. Ho alaliantsika izay fa asaiko ianao mba hiorina amin'ny finoanao, ndeha isika hivavaka. Tompo, ianao no ilay Andriamanitra tany aloha rehetra, Andriamanitra tokana sady marina, ary naniraka an'i Jesosy Kristy ilay avy aminao ihany sy ny fanahy masina ao aminao ihany. Ampahirezo izahay mba hiorina marina ny finoana ianao, ary ampio izay hitoky aminao mandrakariva amin'ny lalam-piainanay. Taio ty namako ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.